fifarina lehibe indray raha lasina bamalala no mbola ionana amintsika tsiray avy indray tamin'ity androany ity raha tonga somatsara tratrano teto indray anatin'izao fandarantsika vavaka fiambelona izay irahanao ny fandarana andramoka izahao ny akiradio ny mpikamba anatinatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy no fiadana tomba amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino fa salamatsara daholo antsika rehetrarehetra arabaina ianao verinaina somatsara tamin'ity tontolo androandroany ity ary afaka namakivaky indray ny tontolo andro iny ny fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary matoky fa hifampahiretindratsika androany ary ny fanahy masina ilay kasika antsika tsirairay avy indray anatin'izao fandarina izao ka raha tonga eto ianao dia mba azo hery ianao miala eto sy taka ny idirina eto ny voanao eto mba hampahery ianao ny tenin'Andriamanitra. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendasendra koa no nahatongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka dia mahareta hatramin'ny farany efa ety dia araroty efa ety dia araroty ny fahafahantsika miara-mivavaka tahaka izao. Androany moa dia vavaka fiambelona tsotra ataontsika fa tsy misy fitondranam-bavaka ety am-boalohany dia efa teneko sao dia diso fanatenanareo mbola tsisy aloha ny fitondranam-bavaka androany ny antony manokana fa ezahantsika amin'ny heriny hisy amin'izay ny fitondranam-bavaka dia tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra ho tahin'ny tompo niditra voalohany teto androany raha nabavintsika felinarakoto dia andony lanitra tsiron'ny tany ny rivotra iainanao ny zavatra iainanao dia voatsin'Andriamanitra anao daholo raha nabavy felinarakoto tsy orin-javatsoa ary tsy anan-java-mahory amin'ny androny iainanao rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao izay rehetra ao atokantranonao hatramina sotrokely anankiray hatramina fanaka ka hatramin'ny tomobila ka hatramin'ny zavarehetra izay anao dia ho didin'Andriamanitra ny fahasoavany ho tahin'ny tompo zoko felinarakoto. Manarakaraka azy tao dia raha nabavy ny zanany ihany fa mitainy lalàna irina raha nabavy lalahy tonga soa mampionina razana Monika Andoandry Angelina nabavy Angela itody Raonisoa Claude Belarosoa Nambinitso Makrina ao ihany koa Erika Raka dia ao ihany koa i Marina Tiana Koda Leoni Kadaka Malala Lovely Wendy Olga Ranorosoa Eliana Tahin Jesosy ao ihany koa i Tozy Mikael Rantalina Marie Charline Zamina Kamaradin'i Jesosy Rahalahy Azony Apôstôly Tsiry Amboaramiel Andriamino Alleluia tonga soa zandry zokiny ranabavy aina izy ho an'izay tsy malala Alleluia raha isytsika mpifaliana Andriamino Soameva Engdinandrina Solo Lantony Irina Geneviève Andriamananjara Soameva Marijo Eliana Lantony Irina Anjasika Patitsi Bert Sava tonga soa ihany koa i ranabavy mihaja Jesosy Mahery Andoandry Koda Leoni tonga soa isika mianakavy dia matoky sy mino fa aharitra hatramin'ny farany daholo isika tsirairay avy mahareta hatramin'ny farany hivavaka fanombohantsika dia afeontsika hiditra amin'ny hira dia afeontsika to dia hiditra amin'ny toriteny avy hatrany dia hiditra any amin'ny famelabelarana ny toriteny koa tsika rehefa aveo ndao ary tahitoko faly raha heritovo hivavaka arytsika amin'izao fotoana izao dia dao tsy hoe dia mitsika ny ranabavitsika Koda Leoni ny fitenenana rahalahy sy anabavy malala. Tahitoko ranabavy Koda Leoni anao ny fitenenana. Tahitoko pastera tahitoko tsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao vavaka fiambelona izao. Oliary vavaka tsika ny moatsika ny fotoana. Ry Andriamanitra tomponay misaotra anao izay midely sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao. Mbola omenao fotoana ahafahanay mihaona aminao anatin'ny fandaharana izao. Misaotra Jesosy satria mbola nomena tombonandro, mbola tantaninao sy niarovanao tamin'ny zavatra rehetra nataonay sy izay rehetra nalehanay.
Misaotra Jesosy satria te foana ianao niaraka taminay tamin'ny asa rehetra nataonay. Dia ankehitriny Jehovah Andriamanitra, raha misy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao izay rehetra nataonay dia ifonako etanatrehanao Jesosy malala. Mamindrafo aminay, mamela iloko aminay Jesosy malala. Dia ankehitriny Jehovah Andriamanitra, mangataka fanatrehanao Jesosy, ikasika ny fonay tsirairay avy izay manatrika eto Jehovah Andriamanitra. Ary mbola apetraka am-pelantananao koa Jehovah Andriamanitra, ny fitaovana indesina ampitanterahana izany sy ny connexion-anay rehetra. Apetraka am-pelantananao Jehovah Andriamanitra, ireny mpanomponao, eo pastera Melabelitra Toloteny, eo le hitondra vahoaka firenena dia arova amiranao izy ireny, anao ampitendry lelan'izy ireny Jesosy malala. Dia eo koa izay mbola miasa mandraharaha sy izay mbola any an-dalana aza velo diso anjara izy ireny amin'ny fanarahany dianao Jehovah Andriamanitra. Dia ankehitriny Jehovah Andriamanitra, mino sy matoky anao zafy miatrika eto ianao mihaino ny teninay. Dia ampianaro anay izay tianao fantatray, hitondranay mahazanako anay. Dia aza misy alamaina Jesosy fa samy ahazo tanifianay tsirairay avy, dia voninahitra ny ho anao irery fiadanana ny olombelona. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ranabavy Kodaleonia, dia tahin'ny tompo ianao dia mahereza hatramin'ny farany dia misaotra amin'ny fandraisana anjara, dia Andriamanitra ny mamaly fitianao foana. Alleluia. Tahin'ny tompo Razana Monika, ranabavy Saondra, Roe Vera, Antonia Suzelle, Sandola, Trilo Zavandramanana, tonga soa daholo isika mianankavy Fity tonga soa ihany koa. Enira aritsika dia aoriana izay tsika to dia hitrandretrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Irahantsika amin'ny ranabavitsika Angela avy any Chine tsika androany, avy any ireny tolotenitsika amin'ity androany ity, ka dia mino finaritra ary rahalahy sy anabavy malala. Halleluia. Amen. Ao ary.
Alleloia. Ho antsika zay tsy mahalala dia ny lanitra zany teneniny any zany a. Iriko koa Jesosy mba ho ao le hira miaramila amin'ireo olo masonao a. Ny masoandro ao tsy mba maty a, tsisy aizina intsony a, tsisy alina intsony a, fa maraina foana. Alleloia. Dia tsisy antitra intsony ary tsisy fahafatesana intsony, tsisy aretina intsony, tsisy olana intsony a. Eny anio tonga ny daholo tsika mianakavy. Alleloia. Tsy haiko aloha ny avy any aminareo hoe mbola mety tsara ve fa ny aty amiko zao tapaka tanteraka ny Facebook aty amin'ireo toroko aty, tsy haiko izay mahazo an'izay a. Tapaka tanteraka mety tsy mahita ninina ny tenako fa mbola mandeha tsara ve ny amintsika any a. Raha mbola mandeha tsara ny amintsika any dia mahafinaritra mba sivy ireo toro kely hoe mahita tsara mandeha tsara any ve ny anareo a. Tsy tapatapaka ve a. Azafady tompoko. Ety amiko moa dia tapaka dia io averina tsikelikely indray. Mety tsara misaotra indrindra. Alleloia. Ety amiko aloha dia hitra ny tenan'Andriamanitra tsika, raha tsika amin'ny ranam-bavintsika Angelina. Alleloia. Ya. Zay efa averina ety a. Tsisy feo. Ny anahy ny feo ohatran'ny maty. Mety tsara, mahita tsara, mandeha tsara, misaotra anareo. Mahita sady mazava tsara ozy izay na dia neny lovely zany misy tsy mety koa mitovy amin'ny anahy angamba. Eny ary, hiditra amin'ny tenan'Andriamanitra ary tsika. Mino efa raisinao ny baibolinao a, dia haka toerana tsara tsika eno ilay toriteny izay hoentina anabavintsika Angela. Io avy any Chine, avy any ny toritentsika androany ny miainga. Lazaina ihany moa ilay filazana, iza no matadiditsika raha miroviantsika no manomboka tsisy fandarana. Manomboka tsisy fandarana tsika amin'ny 13 août vita sabata dia ny 27 août indray tsika mihaona somatsara eo amin'ny 14 andro eo. 13 au 27 zany tsika, ary 14 au 26 zany moa tena marina. Dia mikatona kely aloha ny fandarantsika tahaka ny isa-taona ihany a. Dia samy makaina daholo indray tsika. Dia avy eo tsika hiditra fivadikanina vao manomboka ny ohatran'ny hoe tom-piasana sy ny tom-pianarana tsika. Dia manomboka koa ny asan'Andriamanitra dia hiditra fivadikanina isika mianakavy. Toroaritsika zao dia ny tenan'Andriamanitra dia avy eo tsika manao famelabelarana 13 au 26. Ny 13 moa zany tsika mbola misy sabata. Dia ny aorianan'izay a, ny tapitra ny sabata dia mikatona ny akiradio, mikatona ny fandarantsika. Dia aorianan'izay ihany koa dia misy foana nefa ny sabata kosa tsika nefa eto foana. Misy foana ny sabata. Ny raha zao jereko mihitsy ny daty eo atsika mety mbola tsy mahalala mantsy. Aloha ampahafantarina antsika dia amin'izao zao dia gaga nareo zao dia amin'izany ireo vao mijery dia tsy mahita dia veloreo hoe
tsy misy tsony fa vita sabata zany tsika 13 août de ny 14 15 16 17 18 19 tsy misy de ny sabata 20 misy ndray ny live de 21 22 23 24 25 26 ndray tsy misy de ny sabata 27 tsika misy alleluia de manomboka ny 29 30 31 moa efa miverina am'lony am'izay premier fa ny 2 3 4 isika 2 3 4 septembre ifady amina telo andro ndray tsika anovoery ara-panahy iatrehantsika ny iatrehantsika somatsara ny hoavitsika alleluia ko de tahin'ny tompo de mahireza isika menakavy zay ny amin'iny filazandraraha kely moa iny zany vita ny liturjia moa filaza azy de andaoantsika hidravatra any amin'ny ten'Andriamanitra hoe tendrana vavitsika angela io de avy eo avelona tena mamelabelatra ny ten'Andriamanitra menao finaritra daholo atsika rehetrarehetra amen. Vetsika no hitsangana ngamba fiadanany tompo irotsaka amintsika tsirairay avy tahiny tompo manokana pasteur mivady sy ny ankonany tahiny tompo koa tsika mianakavy ten'Andriamanitra zay hoentiko amintsika an'io de hita amin'ny Korintiana faharoa toko 7:10 andininy fahadimy Korintiana faharoa toko 7:10 andininy fahadimy fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Diniho ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izahao toetra ny tenanareo mo tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona no lavina ianareo amen. Zany no ten'Andriamanitra hitatsika indray amin'ity anio ity ry havana raha ny soramandry eo ambony de mivaky toy izao hoe afatrafatra sy fanavam-belona afatrafatra na faran'ny Paoly izy io nampitainy amintsika afatrafatra avy amin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy eto ry havana de miresaka amintsika ny tenin'Andriamanitra momba ny fandinihana ny tenatsika fandinihitena Andriamanitra miteny amintsika hoe dinio ny tenanareo de ny tenako zany ny tenanao zay mihaino koa ny tenantsika rehetrarehetra zao tena amintsika Andriamanitra momba ny fandinihitena toetraiza hoy ny tompo mitoetra amin'ny finoana ve sa tsy mitoetra amin'ny finoana reto tenantsika tsirairay avy reto ny ara-panahintsika no tena tiana ambara eto ry havana mitombo ve sa mihena ny ara-panahiko tombo isan'andro ve sa mihena koa ny ara-panahinao jerena mihitsy zany isan'andro hoe ahoana zany ara-panahiko an'io zany manao ahoana ny hafanany na fana ve sa nangatsika manao ahoana ny degreny na ambony ve sa lasa ambany zany ry havana no tian'Andriamanitra resahana amintsika eto de tena miseho fa tentsotra amintsika Andriamanitra hoe dinio ny tenanareo zany hoe tsika tsirairay avy de afaka mandinika ny tenatsika tsara mihitsy manao dokotera mangina mihitsy ny tenatsika tsirairay avy isan'andro forofo hoe hatraiza izany finoana any anatiko an'izany afaka mampitombo finoana io sika afaka ampitomboantsika amin'ny fiainam-panahintsika miaraka amin'ny tompo izany raha jerentsika ny toyny de hoe motsy fantatrao va fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy tompo amen. Ao anatin'io tenatsika io zany ry havana de Jesosy no mitoetra any anatintsika ao anatintsika Jesosy ary azadino fa toetra any anatintsika ao ny tompo mahita sy mahalala ny ataontsika rehetra izy ninona ataony aiza tany alehantsika de tena hoe kamera ho antsika tsirairay avy Jesosy ka voalohany aloha raha maloto ny fotsika de tsy ho tamanao mihitsy Jesosy tsisy Jesosy aina amin'ny fahalotona zany tsy tian'Andriamanitra zany fahalotona izany ry havana na isiko zao raha oharina amin'izany hoe tsika olombelona hoe eny akaiky ny faky ve tsika no hitsangana ngamba tapinorina be tsy vita ry havana tsy tamana amin'izany loto zany tsika ka raha maloto ny vatantsika
dia mazava ho azy ry havana fa tsy ho tamanao Jesosy na izy ara-mba sorena tsy azo aina amin'izay fotoan'izay ka ny ataontsika ry havana dia diovy fa diovampo diovy ny fontsika tsirairay avy ry havana andio fontsika isika diovy ny fonao za koa dia vonany andio ny foko ny fontsika rehetra izany ahatamanan'i Jesosy ataontsika ry havana izay hijanonan'ny tompo ao am-pontsika ao ataontsika ry havana izay ahatamanan'ny tompo hiasa anatsika tsirairay avy amin'izay dia ho sambatra ny fanahintsika miaraka amin'ny tompo fa ny fiainam-panahy io no mampitombo ny fiainantsika fiainam-panahy no ampitombointsika sy kolokolointsika isan'andro ry havana asa kamo asa malaina mazotoy-tsika ikarakara izay fiainam-panahintsika izay ao am-bokin'ny ohabolana 15 andininy 112 ka hatramin'ny 12 raha jerevantsika dia misy teny mivaky toy izao manao hoe fa izao no ampitomboina ny andronao sy anamarona ny taona iainanao raha indry ianao dia indry ho amin'ny tenanao ihany fa raha maniratsira kosa ianao dia ianao ihany no iaran'izany amen teny mahafinaritra tolotra antsika izany teny ohabolana 15 izany ry havana raha indry ianao dia indry ho amin'ny tenanao izany hoe raha maditra ianao dia maditra koa ny tenanao azadina nefa fa Jesosy ilay ao anatsika io ka raha endritsika eo anatrehan'i Jesosy dia mahazo ilay fahendren'Andriamanitra fa raha maditra kosa ny fanahintsika dia ialan'Andriamanitra isika tsirairay avy miteny amintsika ny tompo fa tena arena miafina no anatsika eo ry havana arena be avy amin'ny tompo izay miankina amintsika ihany no mampitombo sy mampienan'izy io ko manome safidy antsika ny tompo tsirairay an'io ry havana tsy aleontsika ve mampitombo ny finoantsika tsy aleontsika ve ampitombo ny isan'andro izany finoana efa mipetraka arena saribidana anatsika izany ry havana andao tsika ry havana mahanainga antsika andao ampitombo ny isan'andro ny finoantsika asa velo latsa ndanja mihitsy izany ry havana andao daholo tsika rehetra hiaraka ampitombo ny finoantsika ho an'izay mahatsapa-tena fa hoe kelikely izany finoako izany asa malaina ry havana mazotohatrany ampitombo ny finoantsika tsirairay avy dia raina Jesosy tompo ny amin'izany teny nomeniny antsika androany izany voninahitra dia atolotra ho azy irery ihany alleloia amen alleloia isaorantsika n'Andriamanitra izany teny izany ranabavy Angela io ranabavy Angelina ny vanzay moa ianarany mankasitraka indrindranao tamin'ny izay vita teto ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia Andriamanitra manankarefa-saomina ane amaly fitianao ranabavy Angelina fa zatra Angela moa fa dia mialatsiny dia mahareta hatramin'ny farany Andriamanitra amaly fitianao mitomboso mitombo fahasoavana alleloia misaotranareo koa mankasitraka anazy fa mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataontsika mampandroso azy ireo alleloia izay mbola tsy voaravako no arabaiko ranabavy malala randry ranabavy mami loni tonga soa fanindra zavon-dramanana $100 tonga soa daholo isika miankavy dia mahareta hatramin'ny farany daholo isika tsirairay avy Korintana faharoa 7:12 ary tena tokony hampieritreritra antsika rehetrarehetra ty toloteny ty androany misaotra azy mitondra an'izany verse anankiray izay tena tokony hampieritreritra antsika mianakavy Korintana faharoa 7:15 Diniho ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izao toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo i Jesosy Kristy raha tsy olona milavina ianareo diniho ny tenanareo mandeha ny teny izany dia tsy ny olona nijerinao fa ny tenanao
mandinika ny tenanao zany tsara indrindra zany raha andinika ny tena dia manoloana fitaratra. Dia manoloana fitaratra anankiray ianao eo ianao tena azo antoka fa mahita anao. Raha mbola olona ary ny asianao mitantara ny momba anao eo mba jerevy hoe mety ve zao poziko zao tsisy zavatra ny tareo, tsisy misy tsy mety ve. Raha olona ny asianao mijery anao dia mitantaranao ny momba anao mbola tsy hitovy ihany ny zavatra hita. Fa ny tsara indrindra dia ny mandinika ny tenanao. Dinio mandinika tsy hoe mijery. Raha mijery dia sendra mijery kely ohatr'izao sady lasa ihany. Misy olona mijery fitaratra maro fa mbola tsy hitany ihany hoe misy zavatra tsy mety eny aminy eny. Mijery fitaratra mandalo fotsiny izy mijery. Fa dinio zany dia zao mipetraka mihitsy aloha ianao dia mandinika. Tsy vetivety zany mandinika zany dia ny anao daholo. Ianao mba mandinika ny tenanao eo amin'ny fitaratra dia mandinika hay ary za ty tena ary mba tsara ihany aty ohatra na ary tena hay ve za ty tena tsy dia tena afaka ihany. Hitanao eo daholo hay tena efa za zao rehefa mandiny tena tetako efa melehibe tena manomboka misy an'ilay zavatra ino filazany ireny ohatrany hitanao zavatra mivoatra lasa ohatry maniry kely ireny amin'ny hoditra. Votsy moa ny filazantsika azy sa inona ny filazan'izy ireny tsy haiko. Taloha nefa mandinika ny tarehako taloha za tsisy an'ireny ny tarehako na mony aza tsy nisy tamin'ny tarehako taloha. Zao lasa efa misy zavatra hitanao mihitsy hoe mitombo teny ny taona dia mitombo hoe kambo kambo fa kambo ilay kely ireny izy fa tsy mbola ilay ngeza. Mandihy ny tena ianao mijery ary tsofoka kely raha ny tena marina raha mihoatra amin'ny olona na ny oloko mandihy ny tena. Tsy mandinika ny olona averiko izay ary tsy ny olona ny andinika anao fa henonao mihitsy. Dinio ny tenanareo manao ahoana ianao, manao ahoana ry tenako, manao ahoana za ry tenako. Raha ianao zany asiako andinika anahy mety misy zavatra mety hitanao misy fomba fijerinao mety koa ianao mety mananena maso amiko dia lazainao fa tsara tarehy zany na lazainao fa metimety ohatra zany ary mety misy sombon-javatra eny amin'ny tarehako eny fa tsy teneninao. Fa raha izany no mijery an'io dia fantatro mihitsy. Androany tsika dia tenan'Andriamanitra no miteny hoe alao tsika dinio ny tenanareo. Ny zavatra dinihantsika amin'ny tenantsika androany dia zao ary izay teny lalatoa izay arakaraka ny andinihanao ny tenanao no ahitanao hoe ratsy ianao. Fa zao koa nefa ny tiako tenanareo rehefa tena mandinika ela koa tsika dia midery an'Andriamanitra. Halleloia. Rehefa mijery ny tenanao anao dia misaorana an'Andriamanitra tena io zao mba mijery fitaratra dia miteny hoe tena nahay asa tanana ianao Jehova. Halleloia. Tena niaingalinao ty za ty Andriamanitra. Halleloia. Amen. Tadidio fa ny zavatra hitra aminao eo dia niaingalian'Andriamanitra. Ary raha miteny hoe ratsy tarehy ianao dia tahaka ny miteny amin'Andriamanitra hoe ratsy tarehy satria Andriamanitra ke teny fa nataony mitovitovy aminy tsika. Halleloia. Dia aza ambanianao ny asa tanan'Andriamanitra. Mijery ny tenan'olona ianao dia teny hoe mahay ianao Andriamanitra, mahay ianao Jehovah-Andriamanitra nanao an'ity tenako ity. Fa no jerentsika eto rany dia tsy ny endrika ivelany. Tsika rehetrarehetra ireo tahiny tompo ranabavy Veriselina, tahiny tompo Sandola, Rosina, Eliza Tsiala. Nareo ireo zany zao na ranabavy Selina, na ranabavy Sandola, na ranabavy Lina, tahiny tompo ranabavy Lina.
tsisy afaka hite mihitsy hoe za ratsy za miasa tanan'Andriamanitra zareo a misy voninahitr'Andriamanitra ianareo fa androany tsy le tarehantsika ny jerena fo ny ten'Andriamanitra dinino ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy mitoetra eo zany le zavatra dinihana java-panahy zany a no jerena ianareo zao soa meva sady soa izy no meva Alleluia asa tanan'Andriamanitra Alleluia dinino ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izao toetra ny tenanareo tena andaontsika manomboka androany hampiatra ny toriteny hampiatra ny tenan'Andriamanitra andinika ny tenantsika dia fantaritsika hoe mitoetra amin'ny finoana ve za tsika tsy mitoetra amin'io a ianao ihany no mpitsara ny tenanao ianao ihany no mpandinika ny tenanao eo anoloan'ilay fitaratra ara-panahy ary mampatahotra ty teny ty ho le tenan'Andriamanitra hoe na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izao toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo ny amin'ny tenanareo moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona efa nilavina ianareo ny olona nilavina efa nilavin'Andriamanitra dia tsy mipetraka ao anatiny mihitsy Jesosy Kristy tsy mipetraka ao anatiny tsy mety tafapetraka ao anatiny Jesosy tena mety na tsy tafiditra ao mihitsy Jesosy na mety tafiditra tao fa niala tao tsy mahajanona ianao dia ny olona tahaka izany dia olona nilavina mampatahotra zany androantsika hijery ny tenantsika eo anoloan'ny fitaratra hoe ato anatintsika ve Jesosy fa ny afantarana hoe ato anatintsika Jesosy na tsy ato anatintsika ahoana ny afantarana ao anatintsika Jesosy na tsy ao anatintsika zany hoe Jesosy ao anatintsika zany matetikitsika rehefa misy hitanareo reny olona miantso tromba reny olona misy tromba dia miantso fanahy reny dia matetika rehefa misy fotoana zay manao délivrance dia misy olona ohatra vehivavy dia vehivavy kely feo kely fa rehefa mihetsika le devoly ao anatiny dia miova feo an-dehilahy taditinay mihitsy le raha nabavy natao délivrance efa ely zay fa miovaova be ny feoany arakaraka le fanahy esorina ao anatiny ny feoany tampotampoka eo izy nareo feona rangahy manao fitenim-paritra be izy olona vehivavy eo voatanana feona ny lehilahy tonga dia miperika manao fitenim-paritra be mihitsy dia ny tena marina io feo io feo an'le dady lahy mpitaizany zareo le mpagnome ody anazy le satria nanompo sampy io raha nabavy io no nafahany Jesosy tamin'izany fotoana zany inona mo zany zavatra mitrany io vatantsika io dia afaka indramin'ny fanahy io dia hitoeran'ny fanahy dia reny olona miantso tromba reny zao dia jereo tsara manomboka miantso tromba izy mbola izy aloha io manomboka mandeha ny angorodao mandeha ny labera sotrona ny toka manomboka miova miova ny feoany miova ny heriny miova ny fietsiny misy fanahy ao anatiny ao nisy havana izay taloha nisy devoly ry havana vehivavy kely zany mbola kely sady kely zany mahihi kely zay malefa dia baka kelikely an'izay fa misy devoly fa zany nefa mihetsika ny devoly io izy ianao 10 lahy matanjaka be tsy mahatazona an'izany fa akipilipiliny zany vehivavy kely iny satria maninona tsy izy tronony io fa le ao anatiny amin'izay no mihetsika isika zany fonony fotsiny tsika ohatrany hoe boaty fotsiny tsika fa ao anatiny vao tena misy zavatra misy ao boaty mitovy ny boaty rehetrarehetra
mitovy boatina confiture, mitovy boatina voatabia, fa ny sary mipetaka eo aminy hoe voatabia ny ato anatin'ity, mitovy ihany confiture ny ato anatin'ity, ronono ny ato anatin'ity. Rehefa tsaotsony reny mitovy ihany ny toerana misy an'iny, ary ny anaty poubelle daholo ihany satria boaty fotsiny. Fa ny tao anatiny no tena ilaina, ary ny ao anatiny no mitondra anazy hoe satria ty boaty ty ato anatin'ity voatabia zao ny vidiny, satria ty boaty ty ato anatin'ity caviar ohatra na zavatra sarobidy de zafa ny vidiny, boaty samihafa prix. Miala koa ny zavatra anatiny de boaty tsisy. Ary za te teny aminao fa tsy mety ianao boaty fotsiny tsotra amin'io, misy mila zavatra ao anatintsika. Ary rehefa mila zavatra anatintsika de tsy misy zavatra telo zany eto amin'izao tontolo zao, amin'ny tontolo iainantsika, fa zavatra roa ihany, na ny tsara na ny ratsy. Le tsara tsy afaka manao ratsy, fa le ratsy afaka mody manao tsara nefa ratsy. Ny mampiavaka ny devoly sy Andriamanitra dia zao: Andriamanitra tsy afaka manao cinéma mihitsy hoe mody manao ratsy, fa ny devoly afaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe ambodi dia mitafy ody zanak'ondry, ambodi izy dia mitafy ody zanak'ondry. Jesosy tsy mbola nanao an'izany mihitsy hoe ondry izy hoe ondry izy dia mitafy hoditra ambodi. Tsy hain'Andriamanitra manao ratsy, tsy hain' Jesosy ny manao ratsy. Ny devoly zao teniko anareo, be dia be ny fikambanana eto amin'ity zao tontolo zao ty, fikambanana amin'ny devoly, fa izy nefa maninona? Manao asa soa. Eza izy asa soa, ratsy zany sa tsara? Tsara sa ratsy ny manome mandry? Tsara sa ratsy ny manome ny sahirana? Tsara sa ratsy ny manampy ny tsy manan-kelofana? Tsara daholo zany. Nefa ireo fikambanana ireo tsy fikambanana ara-pilasany tsara, fa dia tena hoe ny bazy ny ingana mihitsy tena fikambanana tena avy amin'ilay ratsy. Tsy teny ny anaran'ireo fikambanana ireo fa misy maromaro amin'ireo ny Madagasikara, fa tsy tiako sao dia matafotoana ny sasany, fa misy tena misy toko fikambanana Madagasikara ireharehana mihitsy ny tafiditra anaty zany fikambanana zany, fa ny tena marina ao ambadika zany dia avy amin'ny devoly zany, avy amin'ireo mpanompon'ny devoly ny engana zany fikambanana zany, fa izy manao asa soa dia izy jitanao mihitsy hoe tsara ny fiarahamonina misy azy, manampy olona izy, fa ratsy izy. Mimpanana mihitsy ny be ao, manao baolina isan-taona mihitsy ry zareo any amin'ny hôtely farak'izay ngeza, fa loatra tsy teneninareo eto ny anaran'ilay izy raha fantatrareo zany zavatra zany, fa tsy mety amintsika. Dia io rehare misy ny tafiditra ao anatin'izy, dia zao misy namako ao anatin'izany fikambanana zany maromaro, ny namako ao olona mifanerasera amiko, dia zareo mananatra antsika kristianina ireo mihitsy. Ny zareo zany ny ohatrany hoe ny teny filamatra zareo, ny fomba iainan'izareo apetraka ireo dia zao hoe tsy mirehare, manana ianao manana ny ampy, fa tsy ny zavatra eo aminao nataonao hanampiana fa tsy nataonao irehare. Dia izay daholo ireo manana izy. Matetika olona mpiasa ambony ao anatin'izany fikambanana zany, dokotera, mpitsara, professeur, mpampianatra ambony, ireny daholo ny mpikambana ao anatin'ilay izy, olona manana maha izy azy, fa hoe antsika tsy mirehare amin'izany, tsika tsy manao an'izany, fa tsika hanasoavana ny olona, ny tsika tsy manao eraoera zany tsika. Dia izy mananatra ny olona mivavaka izy, nareo nge eraoera sy ny sisa, fa nay tsy zany. Fa nefa ny ao ambadika ilay izy dia tena famosatana mihitsy. Dia izy mpanao asa soa, misy karazany roa ngeza be ry zareo Madagasikara, fa ray ihany fa mizara roa ny
ndray ohatrany hoe aloha tsy fizako tsony mahafantatra rety any le parany fa misy anabetsaka aminareo fa mahafantatra an'izany fa zao ry havana malala boaty tsika mila boaty feno zavatra isika fa ny zavatra ataotsika androany dia zao ny andinika ny tenatsika ao anatintsika ve Jesosy sa tsy ao anatintsika. Alleluia. Ao fa rehefa amin'ny groupe rehefa avy eo i marina ty anao izy zany rehefa mampiona anaty groupe zao izy zany fa tsy resahantsika eto amin'ny public eto satria betsaka ny olona mety mijery antsika dia ao anatin'izany fikambanana zany. Zao ny zavatra teneniko anareo ao anatin'izany fikambanana zany araka ny tekinao hoe betsaka ny namako ao ny olona fantatrao fa tena matetika ratsy fiafara zany olo zany ao ny marary mafy ny aretina avolenta reny tanao mbola tsisy ny covid marary mafy eny amin'ny hôpitaly fongatra na mihitsy ny aretina ny fananana ohatrany hoe tsy mahasoa e zay kama ny azo lazana nefa ataon'ny olona oreare androany mandiny teny tsika androany izy any ao anatintsika Jesosy raha ao anatintsika dia tsy atsika manao ratsy ary mampatahotra mieritreritra an'izy satria raha vao tsy Kristy no anatintsika dia olona ny lavina zay tsika mila fandinihan-tena be izany toriteny zany mila fandinihan-tena ary mila fanapahan-kevitra ihany koa ry havana malala vonona avy ianao hijery fitaratra ndao tsika rehetra hijery fitaratra androany ary mbola zao resika ngia maky Korintiana voalohany izay tokony hampahely antsika ity Korintiana voalohany toko 7:9-10 tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo tempoly ary fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo be dia be ny tempoly tsy misy ninina ao anatiny tempoly trano fotsiny dia tempoly fotsiny fa ianareo kosa dia tokony ho fantatrareo ny ten'Andriamanitra fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo fa taro za manomboka androany fa ianao io tsy izy akory fa trano mandehandeha ianao araka ny teny fanentanako anareo foana rehefa hitrano amin'ny andro sabaty tsika amin'ny teny manao hoe ino moa tsika tenako tao varina mahita ny soratra tenenareo ny soratra reo koa be dia be loatra le commentaire anareo dia lasa varina any ahako mamaky an'le izy tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra nareo ary fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo Andriamanitra nanao an'izao tontolo zao izy aloha nandritra ny 5 andro ny andro fahaenina ny angalian'Andriamanitra mahavariana fa ny andro voalohany faharoa fahatelo fahefatra fahadimy be dia be zavatra nataon'Andriamanitra anatin'ny ray andro nanao ranomasina sy zay rehetra ao anatiny izy ohatra ray andro nanao nytety ambonin'ny tany sy zay rehetra ao anatiny izy nandritra ny ray andro fa ny andro fahaenina zavatra ray tokana ny nataon'Andriamanitra antsika olombelona andro ray manontolo zany nanao biby zany Andriamanitra tonga dia vro andro anankiray biby rehetrrehetra tonga dia vita daholo tsisy mihitsy andro voalohany nanao omby
andro faharoa nanao ondry, andro fahatelo nanao liona, andro fahadimy nanao kadradraka, fa andro anankiray hoe vita, fa ny andro fahenina olona fotsiny no natao, satria araka ny totetsika voaingana hoe tena ny angalian'Andriamanitra satria mpanjakany zavaboary. Halleloia, amen. De vita mihitsy ny andro fahenina, zay vao nitsahatra Andriamanitra. Tsy afaka nitsahatra izy raha tsy vita ny andro fahenina, satria maninona, Andriamanitra tsy afaka hitsahatra eny amin'ny arabe, tsy afaka hitsahatra ao amin'ny say edeny, fa Andriamanitra nitady toerana, nitady tempoly, nitady toerana ahafahana mipetraka, ahafahana mitsahatra. Zany mahatonga antsika mitsahatra amin'ny andro fahafito. Tsahatra anatintsika Andriamanitra. Ary moa tena hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra nareo. Tsy hoe tempoly fotsiny fa tempolin'Andriamanitra. Ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha tsy olona efa nilavina araka ilay teny ery amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo teo. Raha tsy mety mitoetra anatintsika zany Kristy, dia olona efa nilavina. Dia misy olona efa nilavina tahaka andry Jodasy zao, mba niaraka tamin'i Jesosy teny ihany fa tsy mety voakasika zany izy, ary tsy mety tafaray tamin'i Kristy zany izy. Tsy mety niova izy niaraka tamin'ny teny any, fa tsy nampiova ny Jodasy, tsy nampiara ny zavatra ratsy teny amin'ny Jodasy, nampianatra Jesosy anazy. Zay zany tsara fantatsika. Dia Jesosy zany tsy tao anatiny mihitsy, satria maninona, satria izy olona efa nilavina. Ny tokony hafantaranao fa tempolin'Andriamanitra no fanan'Andriamanitra raha atao dia ataontsika tsy hanimba ny tempoly. Satria tena rano tena hoe any fahafito ambin'ny folo, raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosomain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany. Fanimbana ny tempoly be dia be. Betsaka amintsika mandoro ny tempoly, mijolofotra ao anaty tempoly mihitsy ny setroka sigara sy rongony sy ny sisa, dia mijolofotra ao manimba tempoly sika. Tondrahantsika rano mamay be ao, toka, ataontsika mitoetra ao fijangajangana, fanimbana tempoly daholo ireny. Raha mandinika ny tantaran'i Jodasy tsika, ry anabavy Suzel dia zao: ny mpianatra rehetrarehetra 12 lahy, ny taony nandao ny arato, taony nandao ny rarahany takandry Lioka, taony nandao ny rarahany takandry Matio, nandao ny rarahany daholo ary niova teny am-pandehanana. I Jodasy niaraka tamin'i Jesosy, mbola nangala tety foana, mbola nangala bola foana. Tsy hetsika nataon'i Jodasy mihitsy ao am-baiboly ka nahakasika hoe ohatrany nataon'ireo apôstôly sasany. Ditintsika fa tsy nampiova anazy, fa Jodasy nilaina mihitsiny, satria Jesosy tsy maintsy natolotra. Ary ny olona afaka halala amin'ny atsipiriany tokony misy an'i Jesosy dia tsy maintsy olona niaraka tamin'i Jesosy. Dia ny akaiky indrindra azy dia ny mpianatra. Nilaina mihitsy Jodasy. Ary tsy afaka naka olona hafa mihitsy ny Andriamanitra hamita an'izay mission izay, fa i Jodasy nampidirina ho isan'ny mpianatra ny afaka navita an'izay. Mazava amintsika izay. Dia andaontsika zany tsy hanimba ny tempoly. Ekeko misy zavatra mahafinaritra antsika, misy zavatra tsy fotsika, fa mampisaitsaina, mampieritreritra ty ten'Andriamanitra ty. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosom-pain'Andriamanitra koa, satria masina ny tempolin'Andriamanitra dia isika zany. Halleluia.
Fatarao nombokandrao fa tsy olon'olom-poana ianao io fa tempolin'Andriamanitra mihitsy ianao. Ary anisan'ny tokony hampitombo finoantsika koa ny fahafantarantsika an'izany. Misy fotoantsika mitady hiatrika zavatra olana be na zavatra ohatr'izany. Za mba pampahery olona mampime za tantaraiky zavatra nareo. Raha mampampahery anareo ohatra tsika hoa raha ohatra tsika zany mandeha tsika reo ao anatintsika Jesosy dia mandeha anaty bus tsika ohatra feno olona dia teneko anao fa namamo ary chauffeur ohatra tsy aran-doza zany bus iny noho n'inona no ianao ao anatin'iny satria ianao ao anatin'iny Jesosy nefa ao anatinao Jesosy tsy accidenté zany. Jesosy tsy latsaka any anaty antsana zany. Andrano mampahirezaka anao hoe ianao tokony tsy hanatahotra amin'ny zavatra ohatrany fa mampimety izao haiko mampahiry anareo amin'izany fa za rehefa mandeha amin'le kilalao le mampisy sensation be reny le any amin'ny parc reny le miakatra ambony be dia midina dia miakatra ambony be tena tsy tatiko tsy tiako mihitsy. Mitondra ny zanako milalao ohatra ireny aho mbola ho alefa ao anaty groupe angambany nalainy zanako vidéo za nalainy vidéo za fa nazara mijery izy tena ohatran'ny zazakely tsy tatiko raha manaretina amin'ireny reny montagne russe reny zavatra miakatra be dia midina tsy miditra amin'ireny za fa efa hatramin'izay teka hatramin'izay hitanao na reny le tany Madagasikara misy ale manège reny zavatra tsy mba tiako reny hatramin'izay kely mandeha dia mandeha anika za rehefa hiditra amin'ireny hampandeha ny zanako amin'ireny mialohan'ny hividanako billet jereko aloha le izy jereko akekeo hoe mba misery tsara ve mibilao an'itony manahoana atao amin'le fipetrahany ato sao dia mitsongaozaoza sy ny sisa. Araka itendralatojo mihitsy mandovola miakatra eo amin'le izy tangina le la grande roue iny zay efa nitaingina zay tany atao ao Paris misy dia any tany Bordeaux koa zay tamin'izay tany nirelana bavy Selina tamin'izany nandeha tamin'le izy koa fa rehefa tena eny ambony be eny dia tena ohatra ny tena mitetena be tsena tsy ambony loatra dia le izy mandeha ianao dia miantona ery ambony be ery dia mandeha ianao dia efa tonga eo amin'le efa mba hoe hiala rehefa tonga eo amin'any mbola misy toro fanondroana teneny Selina iny ao alefa le vidéo fity alefa sao amin'ny groupe fity le vidéo iny mba jeren'ny ankizy na alefa sao amin'ny papa alefa so kelikely ity ataoko le izy mba alefantsika raha maheno anahy fity dia zavatra tiako tenenina zany dia zao hoe tena tsy tatiko no mandeha amin'izy ary memezany zanako moa fa mampitetena mandovoly ianao miakatra amin'io zavatra io mandovoly ianao mitaitaina eo tena isaky mihodina atorana izy dia mampite hanome volana le rangam-piandro mba avelao le za tompoko mba hivoaka le zanako amin'io faly ery miaraka amiko ka mbola misy torinay mamavaka e Jesosy ataovy torinay dia mba tapitra le miakatra dia midina be iny akiboko ny masoko izy nareo marary ny anaty kiboko any izy Jesosy mbola te hanao ny asanao fa dia tahio miara mikipilo tampoka moa Jesosy ty zavatra ty misy blore mivay efa hitako zany efa nahita zany sady izy maholana amin'izy efa nahita an'le nareo mba nahita an'le zavatra miseho anaty parc reny anaty YouTube ohatrany mandeha izy dia misy zavatra tapaka eny dia mipitika le olona ohatr'izany fa zao fotsiny le maneza atositarana ampime koa farizoan'izy tena le solovolony ala tsy tato zalo tsy ty fa zao fotsiny nitoky any anatiko Jesosy mbola tsy nisy Jesosy nenjera teny aveny ambony manège mbola milanao Jesosy alleluia ry havana dia tena amintsika rehetrarehetra androany hoe ao anatintsika Jesosy ary
andao tsosimbaitsika ny depoly, andao tsosimbaitsika ny depoly fa tena hoe ndao amasintsika ataotsika izy atamanana azy anatitsika amainina ry havana malala. Ety fotsiny tsika menakavy a eny ary mbola misy teny anankiray koa ty mampisaitsaina ary mampieritreritra. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy a fahafolo a faraika ambin'ny folo. Hoy ny ten'Andriamanitra, fa ianareo tsy ao anatin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Raha misy tsy manana fanahin'i Kristy dia tsy anazy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty aza ny tena noho ny ody, dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha fanahin'izay nanangana ny Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty mamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Alleluia. Za miravana tsy tena mampitety antsika aloha Jesosy ianao mitoetra ato anatinay, satria tsika teo velona. Fa raha tsy Jesosy no mitoetra ao anatintsika dia tsy velona isika. Ndao kolokolotsika. Raha misy za mino avana malala fa raha misy vahiny tianao hitoetra ao an-tranonao dia ataonao izay mahatamana azy. Lasa melo izy raha tonga izy dia kitakitainao hoe raha izy hoe misy olona vahiny tonga aminao dia vao tonga izy dia kitakitainao dia zavatra anaovanao teny marary dia anaovanao fihetsika hafahafa. Tsy ho tamana mihitsy. Mety izy hoe avy manao vakansy aty aminay nefa vao tonga ilay olona dia efa tsy omenao sakafo dia efa tenenanao zavatra ratsy dia efa dia tsy tamanao izy. Andriamana. Androany andao ataontsika izy hatamanan'Andriamanitra ao anatintsika. Andao ataontsika izy hitehirizantsika fanahin'Andriamanitra ao anatintsika ry havana malala. Fa tena zava-dehibe, zava-dehibe. Nareo hoe te hijery ilay saraka tamin'ny zahako nanao taingina zavatra mampitaitaina. Raha ozy nareo alefa azy dia alefako ilay izy, dia isotrotsika rano kely. Efa io ilay sary na rehefa mifity. Raha tianareo dia alefa kely ilay izy. Alefa. Za ke seky torane. Alefako jerenareo. Sa menatra be pastera matahotra zava-mampitaitaina ny pastera mitarika anareo eto. Ary alefantsika kely alefantsika kely dia aza meme meme kely fotsiny moa zava tsy aza meme. Ao dia aloha tsy asiana feo fa amin'izao fotsiny. Raha vao asiana feo mantsy izy vao hoe nareo daholo ny zavatra teneniko. Ao lasa arytsika. Akipoko ny masoko aleoko tsy mijery. Ny ankizy faly fa za mivavaka io raha tianareo fantatra. Miainga ambony be izy io
Sisika feo kely. Alao vadika zay anao tapetraka mbola lavalava izy fa ohatry zany matahotra rehefa mandeha amin'ilay izy a tena matahotra aby re sady mody milalao ilay zaza fa tena matahotra mangorora ny anatiko any a miantso an' Jesosy mihitsy a haleloia zay ny amin'iny mba sady nisotro rano kely tsika haleloia efa tapitra teo ilay izy verina mitoro teny tsika fa mba nangalatsika aina kely fotsiny iny hoy ten'Andriamanitra hoe Romanina 9:7 dia taditsika nga manotenitsika teo manao hoe andao a ataontsika izay hatamanan'Andriamanitra anatintsika Jesosy keravana ny teny tokony hampahirentsika ty zavatra ty tsisy solovolom-pitika ntsony aka so ihava tsisy solovolom-pitika ntsony tena tsy nandeha ntsony avy eo izy nareo fa tena satria tsy maintsy miaraka amin'ilay zanako satria zanako kely anakay finiaina tia be miaraka amiko dia le zaza lasa tsy mandeha raha vao tsy mandeha za dia za zany tsy maintsy mandefitra hoe mandeha amin'izy mba ho fifalian'ilay zaza ny anatiko any dia meza mampiona fotsiny avy ery ambany izy mijery anahako tsy fantany tsara fa tena mitaitaina eny ambony eny alleloia Jaona 5:12 vakitsika aminaran'i Jesosy hoy Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia agatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany zany nankarazana ny raiko mba hamoazonareo be ka ho tonga mpianatra ianareo voalohany indrindra dia zao Jesosy dia tenin'Andriamanitra Jesosy ilay teny tonga nofo Jesosy zany tenin'Andriamanitra velona dia Jesosy io mitoetra ao anatintsika io be dia be tsika ny hoe mangataka zavatra tsika inany azy mba azo angatahana amin'Andriamanitra Andriamanitra manome lalana antsika angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany fa ny condition raha mitoetra ao anatinareo ny teniko efa mitoetra ao anatintsika zany Jesosy ilay tenin'Andriamanitra velona dia tombontsoa atsika jainao tsara le tenin'ny ranababitsika Angela teo namaky obolana izy teo obolana 7:1-12 fa izano ampitombona ny andronao sy anamarona ny taona iainanao raha endry ianao dia endro any tenanao fa raha manizatsika kosa ianao dia anao ihany ny arany zany ny tandremantsika ny Jesosy ho toetra ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra hitoetra ao anatintsika dia fahasoavana ho antsika raha tehirizitsika hitoetra ao alleloia raha tehirizitsika hitoetra ao anatintsika Jesosy tombontsoa tsy misy ohatr' zany sady tsy ho lavina isika zany hoe misokatra midanadana ao antsika ny fiainana mandrakizay arak'ilay teny nivakitsika tao anatin'ny Romanina teo nofotsika ho faty any fa mifanahintsika ho vela raha tehirizitsika anatintsika Jesosy fa ankoatran'izany ny fiainantsika eto an-tany dia izay angatahantsika dia tonga amintsika amen ry havako dia teny amintsika rehetrarehetra androany hoe tombontsoa atsika raha mpitoerantsika anatintsika Jesosy
dia ho lavandriana antsika. Raha endrisika dia tombontsoa amin'ny fahendrentsika dia tsika ny gokan'izany fa tsy ny olona. Ianao mijerenao eo amin'ny fitaratra mandinika ny tenanao, raha endry ianao ny tombontsoa rehetra azonao amin'ny fahendrenao dia ianao. Fa raha maniratsiry tsika dia tsika ihany ny aran'izany, tsy ny olona. Raha ianao maniratsiry an'Andriamanitra tsy ny olona. Hitanao reny olona maniratsiry an'Andriamanitra reny dia ny olona mijery fotsiny fa izy maniratsiry eo fa izy ihany no iarany reny, tsy ny olona fa izy. Andaontsika namasy teny andaontsika ataontsika izay toeran'ny fanan'Andriamanitra ato anatintsika fa zava-dehibe zany ho any an-danitra zany. Namperitreritra be anaty toro-teny ty androany ary matoky sy mihina fa tsika rehetra samy hovain'izany tenin'Andriamanitra zany. Tany tompo anovavy Hosaina zandrin-dranabavy Selina. Alleloia. Mbola ranabavy Selina, io ny zandrinao fa tonga io. Alleloia. Fa ity tena tenin'Andriamanitra anankiray maranako azy sady entina hampisaintsainana antsika rehetrarehetra. Korintanina voalohany toko faha 1:10. Korintanina voalohany toko faha 1:10. Andininy faha 17 ka hatramin'ny faha 19. Alohan'ny hamakiantsika ny ty hamaranantsika azy dia izao. Mahafinaritra be ilay toerana nalehanay falehanana iny aty aminay aty ho anareo izay mbola tsy mahalala. Aty aminay aty ambanivohitra aty misy parika anankiray ngeza be izay 80 km miala ny tramonay. Ary mbola mandeha tsy hoe mandeha mankany amin'ny direction amin'ny Paris fa mbola mandeha manalavitra ny tanànanay zany. Dia teneniko anareo fa sady manao publicité ihany na dia tsy afaka raha ny tompony io fa io parika io dia mahatoraka ny parc Disneyland à Paris iny. Nefany ny fidirana amin'izany tena apa-efatra angambany, apa-efatra ny any amin'ny Disneyland angambany na apa-telony. Marina zany teko anareo zany. Zany hoe raha hitondra ankizy zany nareo dia mandefasa mandefasa MP amiko dia atoroko anareo ny toerana misy azy fa tena complet zany tontolon'ny andro nareo maraina am-parivan'ny andro tsy tapotrareo ny zavatra ale ao. Misy ndraitrehatra na ho an'ny salatsara na ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe. Dia tena raha nareo efa nakao amin'ny parc ny Disneyland lafo be nefa ny be olona be nefa tsy dia tena hoe mahasamihafa anazy fotsiny dia any tsisy an'ilay hoe personnage Disney reny fotsiny hoe misy Mickey Mouse sy ny Dingo sy rehetrarehetra. Fa io parc nalehanay hitanareo teo iny tena mahafinaritra. Tena miditra ianao mandofodirana dia rehetrarehetra izay ao ohatry ny any hitaingenanao daholo izay tianao rehetrarehetra. Ary amin'izao andro mafana izao mahafinaritra be misy kilalao anaty rano misy rehetrarehetra. Fa tsara za manoro hevitra anareo mihitsiny fa afa-ponareo tena ny cadre tena tsara zany, tena tsara. Na reny kilalao lalaovinao reny tena zavatra tsara, tena ambony karazana be fa tsy hoe za teneniko anareo fa tena mifanitsana amin'ny Disneyland zany tena mifanitsana moa zany mantsanao ary na ny olona mandeha makany koa ary tena mahafinaritra be mihitsy any ambanivohitra be mihitsy any ambanivohitra be any mihitsy izy any tanàna mitokana be zay fa mandeha makany loha tsisy embouteillage miadana ny ankizy paharivan'ny andro tena afa-po tsy ilany laniana ny zavatra ao. Misokatra andro rehetrarehetra izy, misokatra andro rehetrarehetra 40 € ny fidiran'ny olona anankiray 39 € eo angambany. Aiza ho aiza amin'izany any amin'ny Disneyland ohatrany zany amin'ny Disneyland zao fa nareo ny olona ray fa tafiditra ao dia nananao anjara daholo ny zavatra rehetrarehetra izay taingenanao na hitaingina iny ianao na inona. Mahafinaritra feno na ho an'ny ankizy vavikely na ho an'ny ankizy lahy na ho an'ny olon-dehibe tena mahafinaritra ary tena mahafinaritra be mihitsy.
dia rehefa so mandefa SMP amiko dia alefako aminareo MP le anaran'le toerana fa tsara be 120 € zany eny amin'ny Disney fa le izy tena 40 € apa-efatra hoa apa-telo fa afa-po ny vidina sakafo tena abordable daholo tena na sakafo atoandro na glace na barabapapa reto zay ilainareo misy daholo misy hatramin'ny kilalao le mafinaritra be mihitsy mangatsiatsika malomaloka tsara tena mafinaritra zany tena mihitsy aty aminay aty nge ravana ka mafinaritra aty amin'ny tanànanay aty aty aminay zao misy plage zay tena plage io manonja mihitsy le rano nefa ranomamy fa manino ty izy ty fa plage tena tsara zany tena na ny ankizy miadana be tsisy risque tsara be mihitsy tsy milahatra tsy de milahatra ohatran'ny ihany be olona ihany izy na elona fa satria be loatra le zavatra atao tena de be koa aza ny olona misy milahatra ihany fa tsy ela tsy ohatrany any a Paris dia any koa tsisy olona mifamalimaly tsisy miady toera tsisy any milama be ny olona aty olona de be ny olona saika olona avy any a Paris daholo nge tonga any nefa eritreretinareo fa avy any a Paris tonga eto aminay mbola adiny lalana adiny ray sasany dia miany eto aminay indrindra izy mbola eo amin'ny lalana adiny ray mahery kely fa mahafinaritra mihitsy tsisy embouteillage lalana malalaka be mihitsy rehefa hoaninareo dia teneno zay alleluia dia mankaty aminay nareo dia miaraka tsika zany tojo efa nentinay tany dia rehefa mankaty nareo dia entinay makany indray eny ary ajanontsika eny amin'iny fa nitory-teny ny tena ifatoantsika androany fa mba manoranareo an'le izy fotsiny Korintiana voalohany toko fa 1:10 tsika zao 9:17 9:17 hatramin'ny 7:20 ity zany dia mitodika amintsika rehetrarehetra indrindra anakaiky zao ny fandraisana mpanasan'ny tompo hoy ny ten'Andriamanitra koa nazovina mihinana sy misotro amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeroka amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy aoka ny olona mantatra ny tenany io rehefa mantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra amin'ny teny izy aloha noho izany dia betsaka ny marary sy ny marofo aminareo ary maro ihany ny efa nodimahatra fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsara iny zao zany ry havana hoavy ny fandraisana fanasan'ny tompo afaka roa herinandro sika amin'ny heriny amin'ny hoavy zany sabata zao dia amin'ny heriny iny tsika andray fanasan'ny tompo isika rehetra eto amin'ny groupe Zemarisy izay andray fanasan'ny tompo amantatra ny tenantsika tsika aloha raha fantatritsika ny tenantsika mendrika ny andray fanasan'ny tompo ve dia ny tao andray hoy zany tena tsapako hoe tsy mendrika tsy mahamenatra ny tsy mandray fanasan'ny tompo tsaroko taloha nisy nianatra katekomène zay ary mba lesona niraisiko nitsaroko ty tam'izany zay mbola nianatany fivoany dehibe dia nampianarin'ny nianatra katekomène dia nampianarin'ny mpampianatra indray hoe andeha andray fanasan'ny tompo ny le pastera dia tsy voaray tsara le vera dia latsaka to dia nianjera dia nomen'olona zavatra nomen'olona veraingana mba hoe izy ty fa vaky le vera zaho izy tsy handray androany dia fa manino tsy nandray androany satria na veran'Andriamanitra nianjera tetỳ an-tanako ny rahany sarobidy tsy fony azany handray an'io androany satria tsy mendrika dia tsy nandray izy ity ten'Andriamanitra ity tena miteny amintsika mamantatra ny tenantsika sika zany manana roa herinandro sika hamantarana ny tenantsika hijerentsika fitaratra mendrika ve za Andriamanitra sa tsy mendrika satria raha tsy manana an'le fanahy mahamendrika isika nefa mandray fanasan'ny tompo dia mivadika fanamelohana ho antsika le izy dia andaotsika anamasy tena andaotsika tena anamboatra ny ara-panahintsika dia andaotsika angataka hoe Jesosy mitoera ao tanatinay zava-dehibe ny fitoeran'Andriamanitra eo amintsika ravana ary za tena aminao androany atao vaindohan-draharaha ny mijery fitaratra manomboka eto
Mampariany zany andranam-paviama zany. Ny fanasana fanasany tompo masy ravina saripady ary saribity ary tena masina dia zany mahatonga antsika mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra raha misaotra andrinam-pahavanjana antsika nampianatra an'izay hoe tena misy fitaratra eo anoloantsika androany andao hijery fitaratra daholo tsika rehetrarehetra dia nizana masina ny tenantsika andao avelantsika mitoetra anatintsika Jesosy fa raha mialo anatintsika Jesosy dia araka ilay teniko taminao teo boaty daholo ireo zavatra rehetra samidy any amin'ny misy sakafo reo fa vidiana satria misy zavatra anatin'ilay boaty fa raha boaty fotsiny tsisy vidiny narina io efa lasa le zavatra anatin'ilay boaty narina any amin'ny poubelle daholo ihany fa le ao anatiny no mikaonty andao avelantsika hitoetra anatintsika ny fanan'Andriamanitra andao ataontsika ity dia hivavaka avy hatranintsika aoriana amin'izany ira zany isika moa hoe dia efa manomboka ame mandrosina izy izy ao anatin'ny groupe izay maharesy dia matetika mifandimbidimby hoe fa tsy dia zaha rery intsony no mitondra mbavaka rehefa vita ny tontelo zao fa dia hitondra hivavaka efa ny groupe izay maharesy no mivavaka aorianan'ny zao zavatra ataontsika zao hira izao hivavaka ny amin'ny toriteny dia hivavaka ho an'ny firenena teo dia hifandimby aorianan'ity hivavaka ranam-pahaviana tarika antsika anaty vavaka dia andimby azy hivavaka ho an'ny firenena ranam-bavintsika Erika minofinaritra daholo ary dia samy mitsakitsako ny ten'Andriamanitra izay nizaraina tamintsika androany ataontsika teo mitoera ato anatinay Andriamanitra. Night
Trouvez des clés. Ary mampianatra antsika mba hanatoetra tsara, mampianatra antsika mba handinika ny tenantsika hoe tena ho tokoa ve Jesosy. Androantsika mivavaka ataontsika ry havana dia angatakitsika hoe Jesosy diovy ny fonay. Diovy aminay manontolo ny toetra ratsinay dia angataka ny fanahy masiny mba hitoetra anatintsika. Izy tena Andriamanitra izay ry havana tena tiako hoe vokatry ny fanahy izy dia fitiavana, fipaliana, fahononam-po, famarinana, fanaovan-tsoa. Raha mandinika ny tenanao ianao dia ao anatinao ve izany satria raha ao anatinao Jesosy dia ao anatinao ny fanahy masina. Raha ianao mbola kizitonjivona, olona fanoda be, olona mbola mpandaingalainga, olona loza be, olona tsy mba tia manampy olona tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha ao anatin'ny famarinana izany. Dia na dia efa nandray an'i Jesosy ary ianao dia mety io ny tenanao hoe tena tokoa ve Jesosy satria izany ny vokatry ny fanahy. Raha tsy manana an'izany ianao dia andaontsika hangataka amin'Andriamanitra, andaontsika handoalika hoe hangataka famindrapontsika dia hangataka ny fanahy masina mba hiverina atao anatintsika satria tsy afaka ny anderentsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra raha tsy atao anatintsika izany fanahin'i Jesosy izany. Raha tsy atao anatintsika ny fanahy masina dia ho reraka fotsiny tsika. Araka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra io, mbola verim-pisaorana anao izay amin'ny nandrenesanay an'izany teninao izany androany. Misaotra satria mbola tianao izay matoa noteneninao, mbola tianao izay matoa nahare an'izany anatra izany Jesosy. Dia androany izay raha mandinika ny teninanay izay dia nahita tokoa Jesosy fa tsy tonga lafatra ary tsy mendrika izay. Indraindray mbola azo fahalotona ny fonay, indraindray mbola mampalahelo ny hafa, indraindray izay kamo mibavaka, indraindray izay Jesosy maniratira, indraindray izay Jesosy mety diso lalana. Fa ankehitriny izay Jesosy miverina eto anatrehanao izay, mangataka izay tsirairay avy reto raha tonga eto Jesosy dia vonona izay miova, vonona izay Jesosy no diovinao, mangataka famindraponao izay, mangataka ny ranao izay tena andio anay tsirairay avy. Ikorinana ny tokantrano tsirairay avy venay Jesosy ny ranao amin'ity alina ity. Anafaka anay amin'ny fahalotona, fampetipetenana. Raha sitraka ao Jesosy dia soloa fo vaovao mihitsy ny fonay rehetrarehetra satria mety efa potipotika ny sasany, mety efa simba nalahelo ny sasany, mety efa ao anaty famoizam-po ny sasany, mety efa ao anatina fahalotona ny sasany Jesosy. Androany dia soloa fo vaovao ny fonay mba hitoeranao, mba ahafahanao mitoetra. Zavatra rehetra tsy ahafahanao Jesosy mipetraka ao anatin'ny fonay io. Tsy ahitana plasy Jesosy dia esory ao anatin'ny fonay izany. Na inona Jesosy mety mampipikitra ny fonay, inona Jesosy mety mibalina ao anatin'ny fonay io dia aoka hoe esorinao izany. Fa tianay hanjakanao ny fiainanay rehetrarehetra, tianay hofeno anao ny fiainanay rehetrarehetra. Dia miaraha aminay fanahy masina, mangataka anao izay mba hiaraka aminay, hitaritarana anay, hanorolalana anay satria ianao no jironay, ianao no fahazavanay, ianao no mampianatra anay isan'andro. Na amin'ny fanomponanao izany, na amin'ny vavaka izay ho ataonay izany, na amin'ny fitorian'ny teninao izany dia tsy afaka ny anderena izay raha tsisy anao fanahy masina. Ary raha tsisy anao izay dia mpanoda, raha tsisy anao izay dia mivily lalana foana ny fanahy masina. Raha tsisy anao izay dia reraka an-dalana. Androany izay Jesosy dia mitalao eto anatrehanao, tsy hangataka voly izay, tsy hangataka vahaolana izay, tsy hangataka inona izay fa hangataka ny fanahy masina mba hitoetra ato anatinay, hampianatra anay, zananay.
dia misaotra Jesosy satria famindram-pony mbola tongavana eto ary mbola tianao izay Jesosy matoa mbola afaka mitalao eto anatrehanao. Mankasitraka Jesosy amin'ny zavatra rehetra satria fahasoavana izany naheno ny teninao izany, fahasoavana izany afaka mifandray aminao izany. Dia misaotra ny amin'ny fotoana Jesosy ho nahatra ho anao irery ihany. Aleluia. Amen. Aleluia. Tain'i Jesosy pastera dia Jesosy ka tsirairay avy. Rehefa afaka sika maranantsika fotoana sy amin'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra tena hoe misaotranao izay. Misaotra satria mbola no ny fitiavanao anay tsirairay avy nahafahanay nihaino izany teny sy afatra avy aminao izany Andriamanitra. Tena mankasitraka satria mba miditsy anay indray ianao amin'ity androany ity, mampianatra anay indray ianao mba halalanay ny toe-tenanay, ny toe-ponay. Raha tena hoe toetra aminao tokoa izay, raha tena hoe atao anatinay tokoa ianao Andriamanitra. Dia isaoranay izany teny izany Andriamanitra, tena hoe tsy ataona mandalindalo fotsiny eo amin'ny sofinay izany fa tena ampiarinay amin'ny fiainanay ary manomboka eto izay tsirairay avy izay tena handinika ny tenanay raha tena toky aminao tokoa hatram'izay, raha tena ao anatinay tokoa ianao Andriamanitra, raha tena ao anatinay ny fanahinao satria raha ohatra izay mieritreritra ny tenanay efa mandeha amin'ny lalanao miaraka aminao nefa tsy ao anatinay ianao dia tena hoe zava-poana aminay izany Andriamanitra. Fa androany ianao nampianatra anay indray, androany ianao nanitsindianay tsirairay avy Andriamanitra dia rehetra izay Jesosy mbola vonona ny hanovany toe-ponay manomboka eto izay dia hijery ny fitaratra izay Jesosy hijery hoe hatraiza ny alahy. Tiavana ianao hatraiza ny fanompoana ianao, hatraiza ny tena hoe fiarahana ianao tena mbola manana fahadivam-po ve izay sa mbola maloto ny any anatinay dia amboarinay manomboka eto ny lalana izay alehanay Andriamanitra satria tena tsapanay fa matoa izany teny izany tanteraka tamin'ity androany ity dia mbola misy tianao hiova aty anatinay, mbola misy tianao hiala amin'ny fampetipetenana aty anatinay, mbola tianao masina sy marina eo anatrehanao mandrakariva izay Andriamanitra. Satria araka ny teninao hoe izay madio am-pona hitan'Andriamanitra dia raha ohatra izay ka maloto ny fonay dia tsy hitanao mandrakariva izay tsy tamitavanao na dia mitady sy mivavaka ary izay Jesosy ka mbola anjakany izany lotoko izany aty anatinay dia misava-poana aminay izany fa rehetra izay Jesosy manomboka eto hanova ny dianay, hanova ny toe-tenanay mba tena hiala amin'ny ratsy fanaonay tanteraka izay Andriamanitra. Ary andinika izay manomboka eto hoe toetra ato anatinay tokoa ve ianao, tena manompo anao tokoa hoe izay sa hamolotra ihany fa tsy amin'ny fo. Jesosy misaotra fahalehibezan'ny fitiavanao anay izany. Misaotra satria tsy ny olona rehetra no mety hiatsapan'izany, tsy ny olona rehetra no azo fampianarana ohatr'izany Andriamanitra, fa matoa izay rehetra mbola tonga eto voafidinao dia tianao harehan'izany teny izany. Mankasitraka Jesosy ka ny angatahana fanamasinao tena hoe ampitoetra an'izany teny izany aty anatinay mba tena ahafahanay mitombo, ahafahanay miova, ahafahanay tena mandroso ihany koa ny fitiavana anao sy ny fanomponanao. Dia ankehitriny Jesosy malalo tena mbola mitondra bavaka izany firenena izany izay tena hoe hitanao tsisy miafina aminao firenena fa mbola be siasia, mbola manjakany ny karazana fahotana maro Jesosy hitao. Jesosy tena asio fifazam-panahy lehibe ao amin'izany firenena izany fa ndio ny vahoaka malagasy. Jesosy mba tena hitodika aminao, atao fitsapan'izy ireo fa noho ny fahotan'izy ireo ny hevitra mampanelanelan azy ireo anao sy izy Andriamanitra. Satria maro ny mpivavaka ao nefa toa ny hoe mivavaka fa tsisy valim-bavaka mihitsy Andriamanitra fa ome mahantra foana, me zavatra potika, zavatra rehetrarehetra ao Jesosy, tsisy zavatra mitsangana Jesosy, tena feno fahantrana, fahalotona, feno aretina Jesosy. Nefa izany tany malalana izany dia tany mahavokatra, tena hoe tany navahanao Andriamanitra raha amin'ny toe-karena, fa tena hoe tsisy zavatra raisinao amin'izany firenena izany dia mifono izay amin'izany firenena izany Andriamanitra. Tena mangataka izay Jesosy mba foazonao ny vahoaka malagasy, mba tena foaram-panahy hitodika aminao, hibebaka, hanantona anao satria mety hoe feno avinarina ao anatin'izany firenena izany, mihevitena ho tena efa masina, efa tena madio Jesosy, efa maloto eo anatrehanao dia pasio ny fononay vahoaka malagasy Jesosy, mba tena hitodika aminao na ny ambaratonga ambany na ny ambony, indrindra mitondra fivavahana Jesosy, tena hoe pasio izy ireny mba hitarika ny olona any amin'ny lala marinao, mba hampianatra ny
fahamarinanao Andriamanitra fahalalany tsirairay hafa mety hoe nandeha tamin'ny lalan'ny diso izy mety hoe mbola tsy masina eo anatrehanao ka izany mahatonga ny tanilay tsy mba mety masina tsy mba hahatsapa amin'izany fiadanana fifaliana izany Andriamanitra dia mahatoky izay Andriamanitra afainao mihaino vavaka mahatoky izay Andriamanitra afainao hijery manokana ny tsirairay avy Jesosy fa marobe eo amin'ny ilanao marobe eo amin'ny mijaly Jesosy fa ndreo amin'ny alehibe indra-fonao ankehitriny izay Jesosy raha andeha hatory dia apetraka afainao am-pelantananao ny izao torimasona izao Jesosy ny fo Jesosy ianao ny amin'ny hery azy ireny dia fanamasinao ny taridalana anay foana ny anjelinao hitoby manodidina ny fahandrinanay mba tsisy arombavaka anay Jesosy fa ho tafafo maraina izy dia isaintsaina indray izany teny izany ka anovany famindranay indray izay Andriamanitra dia misaotra Jesosy malara noho ny fahafitan'izao fotoana izao na tontolo-sahan'izao fandaharan'izao Jesosy satria tena tsapanay fa tena zava-dehibe aminay tokoa fiarahana aminao isan'andro san'andro hoe dia mankasitraka tompolo amin'ny malala dia voninahitra ho anao izy ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindran'izy amin'ny rahavavitsika anatin'izay vavaka matsiro be izay niarahana teto izay niaraka tamin'ny ranabavy Aina dia niaraka tamin'ny ranabavy Erika. Isaorana antsika tsirairay avy zany ary dia tanan'Andriamanitra ane kasika anareo mirahavavy amaly fitianareo ane Jesosy tamin'ny asan'Andriamanitra lehibe izay vitanareo teto indray tamin'ity androany ity. Dia mirary soa antsika menakavy ihany koa izay tonga teto niaraka taminay androany matoky fa tsy diso fanatenana ianao tonga teto ary matoky koa fanandray hery isika tsirairay avy tao anatin'izany fandaran'izany. Misy maromaro vitsivitsy moa nareo mandefa sady mesazy amiko ato momba n'ilay niparika ny teneniko teo dia voatapitra ny fandarana dia valiko aminareo ilay izy. Ary raha ohatra koa nareo hoe avy fotoana ka andeha hoaninareo ka raha tsy mandeha autoroute nareo mandefa mandeha national sy départemental avy any Paris dia azo antoka fa tsy maintsy mandalo eto amin'ny tanàna misy anay ka mba ilazalazao ihany zay dia mety mahafinaritra be mahita antsika miara-mandeha amin'ny daholo. Ohatra amin'ny lahady zany andeha hoaninareo dia teneno zay dia araka aminareo koa izay menakavy mba hitondra ny ankizy ihany koa zay dia antsika miara-mifaly miara-mitaitaina any dia antsika dia sady miara-misakafo antsika miara-mifalifaly mitsangatsangana antsika satria zay moa dia matetika rehefa lahady mivoaka mandeha dia teneno ihany zay raha tianareo dia miaraka itsika rehetrarehetra zay tahitoko daholo antsika rehetrarehetra raha mbola sy mihaino amin'ny rahalanitra Jesosy dia ino antsika rapitso alina tahaka izao. Rapitso hariva amin'ny 3 ora dia misy ny fandarana takariva mahafinaritra manasa anareo. Rapitso amin'ny 7 ora sasany alina ny tenako miaraka aminareo tanaty vavaka fiambenana. akiradio.radio12345.com fahanao meno ny onjapeo akiradio. Nafinaritra ny hariva teo fa nisy dédicace aki dédicace famelakavatra mahafinaritra be miarahana amin'ny fity dia mahereza daholo akiradio.radio12345.com fahanao meno ny onjapeo akiradio. Misy totenjaka ny adiny 3 amin'ny 2:7 maraina amin'ny 2:7 hariva misy foana ny hira gasy vazaha anglisy afaka manala fahanginanao amin'izay toerana misy anao. Tahiny tompo dia samy mahery daholo dia rapitsika amin'ny oneto indray raha mbola tsy tonga ny amin'ny rahalanitra Jesosy. Samy mampitoetra an'Andriamanitra anatin'ny tenany ao samy mitahiry ny fanamasina. Halleluia, amen. Misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany.